antsika rehetra tonga amin'ity fihaonana mpanao gazety samy mpanao gazety ary ministre tokony andraikitra ny serasera sy ny mpanao gazety misaotra be dia be antsika rehetra fa hita amin'izao mametrano zao zany fa mahaliana atsika ny mety izay zavatra ho resahana eto ary mino maromarona koa zany fa maro ihany koa ny fanontaniana zay mety ho apetratsika zany amin'izao fihaonana zao. Tsy dia tena ho atao lava reny ny resaka fa zay tena fotoata no tonga dia anaovana azy araka ny fanasana zay nalefa amintsika tsirairay avy zany sany amin'ny orinasa fanaova gazety tsirairay any dia hoe momba ny asa fanaova gazety mihitsy ny tena ho resantsika eto. Tato ato zay zany dia hita eto anatin'ny herinandro vitsivitsy na volana vitsivitsy ary faraparany tato indrindra ary dia hita zany fa betsaka be dia be mihitsy ireo soratra na teny na sary alefa gazety zany a gazety antsoratra zany na gazety antsara na gazety enono zay mivoana amin'ny zay mifaritra ny lalàna amin'ny fehiny asa fanaova gazety. Tsy vita mivoana ihany zany a fa manitsakitsaka mihitsy a amin'ny lafiny sasany maha-olombelona. Dia maninona raha no conférence de presse ny ataoko mialatsiny amintsika rehetra fa voatery mitsangana zao a zay moa matokotranao azy miara-manaraka ny zety zany a ny secrétaire général ministère, ny directeur général communication ministère ary ny directeur général ORTM miara-manotrona amintsika amin'izao fihaonam-mpanao gazety zao. Dia maninona antsika mpanao gazety mihaona androany raha tadiditsika tany amin'ny volana avril raika amby roa sy roa arivo vao andro vitsivitsy na voatery ny tenako teto zany dia nanasa an'ireo tompony orinasa fanaova gazety miaraka amin'ireo directeur général na hoe mpitatana voalohany ao amina orinasa fanaova gazety. Nasaina izy ireny zany nentina fampiresaka teo amin'ny Carleton teo tao amin'ny PGB tasy teo amin'ireo toaditana. Dia ny zavatra natao tandrera tadiditsika efa-tsy kely dia hoe nampalalaina aloha zany ny hoe reto ny lehibe ato anatin'ny ministère zay hiara-iasa dia nampalalaina ny rehetra ihany koa hoe ohatrohatro zao ny politika toranandraraha eto niveau ministère ary ohatro zao ihany koa ny politika ifandraisan'ny ministère amin'ireo orinasa mpanao gazety isa-tokony. Zay no nresahana tamin'izy ireo zany amin'ny matokony azy mihitsy dia nisy fifankalozana hevitra moa teo nisy fifankalozana vaovao zay mifaritra mifantoka mihitsy zany amin'ny hoe ahoana ny fomba natsarana an'le asa fanaova gazety eto Madagasikara. Faliparitra teo zay mety hoe ho lesika eo anivon'ny tompona orinasa fanaova gazety isan'izany ohatra ny hoe fampidirana olona fotsiny zao no ny fankalalana na no ny fankatiavana manokana na no tsy dia mijery loatra ny fahaiza-manao an'satsasany zany satria hoe angamba hoe mora ny karama omena an'iny dia manaiky iny dia ampidirana le misy akony ratsy le izy adio arina etsakilan'le tompona orinasa mpanao gazety ihany koa tsy dia miazakazaka loatra amin'izay mety hoe fampifanana an'ireo mpanao gazety eo ambany fididina. Zay ny tamin'iny dia tavaravara tato indray dia voaingana kely io dia nihoana tamin'ireo directeur de publication sy rédacteur en chef tamin'ny herinandro mahery eo amin'ny 10 andro mahery eo dia nilazalaza ihany koa hoe eo nareo indray ny tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny rédaction zany hoe eo amin'ireo
sehatra fanoratana sy fikirakarana sy famoahana ny vaovao. Karaha ianareo ny tompon'andraikitra voalohany a, dia misy ihany koa zany ny ataontsika hoe fiaraha-miasa ao amin'ny ministera amin'ny fampiarana an'izany fikirakarana ny vaovao avoaka fantatra ny be sy ny maro zany. Dia ty andininy fahatelo ty zany a, dia fionana amintsika mpanao gazety mihitsy. Zany hoe isika le mandeha ny toerany eny a, isika le mitady an'le vaovao eran'ny tanàna eny a, sy ny anivon'ny tompony andraiky sisa tompony zay hitadavantsika an'izany a, isika zay sady mivoivoy sy mifanatona amin'olona maro samihafa, zay heverina zany fa hoe misy vaovao ho tandrahana sy mivoivoy sy mifanatona sy miara-miasa ihany koa amin'ireo lehibe ny rédaction zay misy antsika tsirairay avy. Zay zany a no ataontsika hoe antonantony a zao fionatsika zao. Mety agaganareo ihany a ty ahoana zany fa resaka zavatra tsy dia mety eo amin'ny asa fanaovana gazety nefa ka mpanao gazety any no resahana amin'le izy. Tsotra koa ny antony, na tamin'le fionana tamin'ny tompona orinasa fanaovana gazety sy ireo directeur généraux sy directeur lohalarana voalohany mihitsy ny amin'ny fitantanana an'le orinasa zany, na tamin'le fionana tamin'ny directeur de publication sy directeur de rédaction ary ny rédacteur en chef zay natao tamin'ny folo andro lasa. Dia na izy zao ambarako zao zany a, dia mazava tsara tsy asiana kianina, tsy asiana adihevitra kosa fa araka voatondra ny lalàna, lalam-pandroenana zay lalàna rehetra mifandraika amin'izay fikirakarana asa fanaovana gazety zay a, dia malalaka ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara. Malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara. Tsisy na iray ary afaka hitsangana ka hitsivalana amin'izany. Ary ny tenako manokana efa nilaza an'izany tamin'ny sehatra rehetrarehetra ny métier reny, za manokana dia anisany mpiaro ary anao zay fomba rehetra hitandrovana an'izay zavatra efa azo zay a, dia ny fahalalahana amin'ny asa fanaovana gazety a, fahalalahana maneho hevitra, liberté d'opinion, liberté de presse moa zany le fanaovana gazety a, ary fahalalahana amin'ny teny liberté d'expression. Anisan'ny lohany a hatramin'izay ka hatramin'izao miaro an'izay ary mbola hiaro an'izay. Raha antsika mahita fa samy miasa daholo antsika nanao ty sy ty asa ty zany a, indrisy fotoana taona maromaro zay, angamba ny raha manay kosa fa tato ato zay a, fotoana elaela zay, dia tena malalaka zany asa manao gazety zany. Ary raha nisy ny hoe tsy ndray sasatsasa ny vilam-pamindry, dia nisy fampiresahana, nisy ny ataontsika hoe fifandinihana mba andravonana n'le raha. Fa tsisy afaka hiteny angambany amintsika ka hoe isaka isa-maraina le ministre serasera dia miantso telefônina foana, na isa-maraina le ministre serasera dia mandefa polisy any aminay, na isa-maraina le ministre serasera dia manidy radio na manidy gazety na mandroaka gazety zay varotana eny amin'ny fivarotana azy eny. Fa miara-miaina tsika rehetra, fa malalaka ary afaka miteny, afaka manoratra zay vaovao rehetra tsika sorata. Fa miara-manaiky koa nefa antsika rehetra, mino marimarina fa manaiky an'izany koa anareo. Ianareo zao mantsy zao ny tena nareo rehetra reo matianina, misy sasatsasany zany any amin'ny sehatra hafa, cultural, sport, zay fankalala daholo ihany. Taloha teo nisy andreo mpanao gazety lazaina zany tondronareo ihany koa sy nitondrony tena tamin'ny fotoanandro hoe mpanao gazety sisy zany, sarotra an'le anarana fotsiny, dia milaza ho mpanao gazety nefa ny amin'ny ankapobeny zany manala baraka atsika mpanao gazety fotsiny amin'ny fomba fiatsika
sy ny fomba fanao isa-tokony takela vola sero sy ny ady atsanga atao rehefa misy cocktail le dia rehefa nataontsika le tetiky hoe andao vao tonga teto amin'ny ministère teto dia andao atao aingana le karatra dia nampilazana amin'ny fomba maro samihafa hoe izay mahana an'iny karatra iny ihany miditra dia natsaro menatra le nozy moa filazanareo azy le mpanao gazety fizahorana dia natsaro menatra dia nisakisaka ho azy nisakisaka ho azy nisakisaka ho azy dia angamba neverina amin'izao fotoana zao fa mba afaka mitsangana amboninahitra kosa tsika mpanao gazety mason'ny olona rehetrarehetra hoe efa tena visy de vitsy angamba sisa no mpisandoka aminay reto fa dia zay reto dia le tena izy avokoa.